Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ravavolova no hitondra ny hafatra ho anareo androany. Dia andaontsika hivavaka nomboka amin'ny fotoana hametrahantsika ny zavatra rehetra. Mba ho tena voninahitran'Andriamanitra tokoa no isy eo, ary tena mivavany, tena izy tokoa no ampiteny mivavako amin'izay rehetra hafatra ambarako aminareo androany. Andriamanitra ô, mbola misaotra anao izay noho izao fotoana izao, Andriamanitra. Ianao tokoa no nanendry na fotoana na izaho izay hitondra ny hafatra androany, Andriamanitra. Ianao no ampiteny anahy tokoa ianao, ary kasika amin'ny fon'ny olona, andresy lahatra ianao ary anitsy izay diso rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona, Andriamanitra. Ampafantatra ny marina rehetra ianao. Fenoa ny herin'ny Fanahy Masina izay, ary aoka Jesosy ny sitraponao no tanteraka eto. Ianao no antenainay, izay dia tsy handeha amin'ny fahalalànay na amin'ny fahaizanay, fa ianao no efa niteny hoe amin'ny fanahiko rery ihany. Fanahiko rery ihany. Ianao rery ihany no mahatanteraka ny zavatra rehetra. Ianao rery ihany no mitantana ny zavatra rehetra, Fanahy Masina. Manjakay ianao amin'ity fotoana ity, ary izay rehetra tsy anao dia miala manalavitra amin'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny hafatra izay entiko anareo dia izay araka izay hita ao amin'ny Jaona 4:12 ka ny 9:20, 7:20, 9:20 ary 9:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny ary izao angataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia amin'ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra ao aminareo izy ary ho ao anatinareo. Tsy hamela anareo kamboty ao, ankaty aminareo ao. Fa ny mpananatra dia ny Fanahy Masina izay iray ny ray amin'ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Amen. Mety ho fantatrareo ihany hoe momba ny inona ny hafatra androany. Raha araka ny teny izay nivakitsika teo dia momba ny Fanahy Masina. Raha araka ny teny Grika, le teny hoe mpananatra dia midika hoe parakleto. Mpanampy izy sady mpampahery no solovava koa. Raha anao fakafakantsika, raisitsika tsirairay reo tsika teny anankitelo reo. Raisitsika voalohany ary ny hoe miseho amin'ny endrika mpanampy ny Fanahy Masina. Nitondrantsika ny fanazavana an'io dia ny teny hitatsika ao amin'ny Romanina 9 ka ny 9:20. Hoe ny Fanahy Masina ny mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Lehibe loatra ny Andriamanitsika, efa fantany dia meloa, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika. Mila ny vavaka fisaorana, mila ny fiderana, mila ny fifonana. Endrika vavaka daholo izany. Fa ny Fanahy Masina ny tena mahafantatra hoe izao no tena mety amin'ity olona iray ity,
mifona amin'ny fitarainana tsy haitonoana ozy izy ny soratra masina. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe satria manampy antsika amin'ny lafiny rehetra tokoa izy, hatrany amin'izay tsy fantatsika rehetra any, ny ara-panahintsika rehetra any, dia miditra tsehatra amin'ny fanahy masina. Amin'ny endriny faharoa indray dia mpampahery. Raha jerevantsika ny tantaran'i Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly, toko 20 ka ny 12 sy ny 17 ary ny 14, dia hoe tery ahozy izy Paoly andeha any Jerosalema. Kanefa araka ny nambaran'ny fanahy masina dia izy fatorana sy fahoriana lalina anjoana any. Kanefa ahozy izy tsy maintsy mitoro ny filazantsara. Dia mbola nikonfirmeny mpaminany Agabo ihany izany tao amin'ny Filipo hoe zay tompon'ity fekibo ity dia ohatr'izao ny famatorana anjo azy. Efa fantany be meloa zany fa izy famatorana sy fahoriana anjo an'i Paoly. Kanefa izy tsy voasakana satria ny herin'ny fanahy masina no mampahery azy marina tokoa. Mampahery azy marina tokoa. Mety nanakana ny sasany hoe efa izy an'izao sao dia maty any. Fa tsy nanaiky Paoly. Tsy nanaiky Paoly fa naporisia amin'ny fanahy masina izy raha nampahereziny fanahy masina andeha any Jerosalema ihany. Satria mbola maro ny zavatra ampanirahany tompo anazy. Dia aoka samy atoko fotsiny amin'izay mission antsika tsirairay avy tsika tahaka an'i Paoly. Amin'ny endrika hoe solovava. Raha tantaran'ny mpianatra izay hita ao amin'ny Marika toko 17 ny 17 ka hatramin'ny 20 dia hoe raha mitondra anareo amin'ny synodina izy, ny sadoseo zany io amin'ny fanenjehana maro isan-karazany, dia amin'ny ora sy fotoana ozy izy dia tsy anareo ny teny fa ny fanahy masina. Satria tsy maintsy torinana amin'ny firenena rehetra ny filazantsara. Ho vavolombeloko ianareo, ho vavolombeloko ianareo. Tsy ho voasakana zany ny fijoroana vavolombelona maro isan-karazany. Hoe io Jesosy io anie, io Jesosy io lay nanasitrana, io Jesosy io lay mpanomeza ilaina. Dia mahireza mijoro vavolombelona raha avana. Raha ny zavatra misy rehetra, ny fanahy masina koa dia manana endrika faminaniana zay, manome fedana an'izay, hoe niaraka mivokatra amin'ny fanahy masina moa, mivokatra amin'ny fanahy masina dia fifaliana, fedanana, fitiavana, faripo, famindram-po, fahamarinana, fanaovan-tsoa, famoram-pana sy ny fanetretena rehetra. Dia manana endrika maro mihitsy ny nisehon'ilay fanahy masina. Raha ny Petera zao dia nanana endrika faminaniana izy raha vao nijoro teo amin'ny fotsiny Ananiasy Safira. Tonga dia fantany hoe mandainga. Dia aoka isika samy angataka amin'ny fanahy masina mba hiasa mahery. Tsy hiaina tahaka ny olona rehetra tsika fa manana amin'ny fanahy masina tokoa ao anatintsika. Zay ampianatra tsika ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ampianatra tsika. Eo amin'ilay 20, ampianatra tsika sady ampatsiahy tsika ny zavatra rehetra. Raha ny exemple zay tiako hoentina anareo androany dia hoe miseho amin'ny endrika mpanampy marina tokoa ny fanahy masina. Ary tena manampy izy. Tsy mamela mihitsy izy fa ampiny amin'ny endriny rehetra ianao. Rehefa tena tsy miala aminy fa manaiky ho tarihan'ny fanahy masina tokoa araka ny fitenenana. Fijoroana vavolombelona rahavavy izy ity no entiko eto anatrihanareo. Io rahavavy io dia olona no diakona no niteny anazy, nanana an'ilay faminaniana ilay diakona anankiray ka niteny anazy hoe
rehefa nahita ny zava-misy teo amin'ny fiainany, dia niteny anazy hoe famisaviana no mahazo ny ankonanao. Inona moa ny zavatra niseho tao amin'ilay ankonany? Le raim-pianakaviana zany rehefa nandray an'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, manao ny asan'Andriamanitra rehetra, asa fanompoana endriny maro samihafa. Fa rehefa tratran'io famisaviana io le raim-pianakaviana, dia lasa mpanao teny mahafaty, mpanenjika fivavahana. Lazaina ary fa ohatrany tsy tompony tena, ohatrany tsy izy tsony le olona, fa lasa mivadika olon-kafa mihitsy. Dia rehefa nandeha teny ny fotoana, dia nilazan'le diakona io zany izy hoe misy famisaviana. Mety any amin'ny ray aman-dreny na ny razambe ozy izy. Dia io no mila tapahana. Tamin'izany moa le renim-pianakaviana mbola tsy nalala tsara, fa filazan'le diakona anazy dia hoe vavaha mafy ianao. Vavaha mafy ianao dia roainy devoly. Inona no nahatonga le mpanompona, le diakona niteny anazy an'izany? Satria tao anatin'ny tokantranony, nisy fotoana izy mivavaka, dia nisy aloka mainty andeha akeny aminy. Fa zay le hoe manana an' Jesosy tsika, tonga dia ny réflexe amin'ny voalohany tonga dia hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala le aloka mainty. Faharoany indray, mbola nisy fofona tsy fatapeviana tao amin'ny efitrano fatorian zareo. Dia tena hoe asan-devoly fotsiny tsotra zao, dia gaga ihany ny olona tsisy mahare an'le fofona, fa le renim-pianakaviana ihany ny mahena. Marihana fa io renim-pianakaviana io dia tena mivavaka, tena mitolona ho an'ny ankohonana. Manaraka ihany, nandeha ny fotoana, nisy andro amin'ny roa maraina, dia taitra tapoka le renim-pianakaviana, dia niolakolana mihitsy satria hoe narary, tena narary ny kibony, ohatran'ireny hialy ireny ny tsinainy. Ary rehefa avy eo moa izy dia nandoa, azafady amin'ilay fitenenana fa zay mihitsy le izy, nandoa izy. Dia fa ny tao andohan'io renim-pianakaviana io nanalemileny ary izy, tsy niala tao andohany hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zay ny fedina mihitsy ampianariny ny ankohonana, ny zanany, ny vadiny, hoe rehefa misy zavatra anjohanareo dia tonga dia miala amin'ny anaran'i Jesosy ihany, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Fa rehefa mino ianao dia tena miala mandositra ny zavatra rehetra. Mampalahelo fotsiny tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Dia rehefa tenenina le vadiny dia tsy manaiky tsara, ohatrany hoe tsisy an'izany, tsy mino mihitsy. Nefa ny situation mivoatra meratsy ihany na fifandraisana ao an-tokantrano ary, fa sy ihany, tsisy le fitiavana, tsisy an'le relation mampivady na amin'ny zanaka na amin'ny vady tsony. Fa isaorana ny tompo, fa tsy mitsahatra amin'ny famindram-pony. Ndray andro, rehefa niaino andeha hijery zavatra teto amin'ny telefona le renim-pianakaviana, dia nahita toriteny direct, dia tonga dia mijery. Ary ny mpanompon'Andriamanitra tao anatin'io toriteny io dia nitory taminy hoe aza misalasala mangatabavaka, sahy mangatabavaka ianareo rehefa misy olana. Dia tena tsy nisalasala le renim-pianakaviana. Nefa ahoana ozy izy nareo? Tao amin'ny fiangonana nisy anazy izy tsy sa. Misy koa tsika manana fikambanana maro samihafa, tsy sany teniny le renim-pianakaviana. Fa rehefa io mpanompon'Andriamanitra io no nitory teny, tonga izy tonga dia resy lahatra, dia marina amin'ny teniny Andriamanitra raha avana hoe ny tory teny mahatonga ny finoana. Nitsiry tao finoany le renim-pianakaviana hoe andeha hanoratra, angatabavaka, fa zany ny ilain'ny ankohonako. Mino izy fa ao anatin'io fangatabavaka io no solution amin'ny fiainany.
raim-pianakaviana nanao fifadikana naharitra mihitsy izy fa tsy niova ny situation, tsy niova ny situation. Ary rehefa vita ny fifadikana de miresaka mivavaka amin'Andriamanitra izy hoe Jesosy apio fa tsy afaka le izy, tsy mbola mivay ihany ny olako nefa za matoky anao ihany no antenaiko. De nisy teo amin'ny telefona ihany publication an'olona ndray de manazava hoe zao no marava ny tokantranon'olona maro, de famisaviany zany de nataon'le olona description teo hoe ohatr'izao manjoan'olona rehefa tratran'ny famisaviana. Jerevan'le izy tena ohatrany hoe le momban'le vadiny ray manontolo mivoatantara teo no tena confirmé hoe famisaviana marina le izy, famisaviana marina. Nisy vavaka moa, vavaka fanafana niaraka tamin'le publication de natao ampinoana le vavaka, ary vao nanao an'le vavaka izy de niova le vadiny, niova ho tsara. Fa rehefa elaela taty arina ndray de miverina ndray le faharatsiana be. Nampafantarin'Andriamanitra ihany ao anaty fivavahana ihany zany rehetrarehetra zany, tena ray tsy nisaraka tamin'Andriamanitra fa izy ihany no niresana ny zavatra rehetra. De ampafantarin'le Fanahy Masina ndray hoe mbola misy olona manao an'le famisaviana, ka zay no mahatonga le vadin'le rahavavy io tsy afaka. Mbola misy olona manao an'le izy. De tao anatin'le hoe toriteny eno moa hoe mangataka masahina mangatabavaka. De le raha nelanelana zany hoe le olona nitoriteny sy le misy an'le rahavavy tsy iona mihitsy n'ireo olon'ireo, fa voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Le pasteur io, le mpanompon'Andriamanitra io no niteny hoe manatony ianao an'ito olona ito. De isaorana de raina Jesosy amin'ny asany rehetra, satria tena tsy mamela antsika ho kamboty marina tokoa izy, tsy mamela antsika ho kamboty marina tokoa izy. Nandefa mpanompon'Andriamanitra hafa izy. Zany hoe misy zany ny tian'Andriamanitra fotsiny de tsika tsy hiala ho aminy. Ninona endrika fisedrana miseho amintsika, aharitra amin'ny zavatra rehetra, fa ny solution de opela tanany rery ihany. Efa kontroleny ny zavatra rehetra hoe amin'ity fotoana ity aniraka olona anafaka anareo. Nanaovana vavaka fanafahana le rahavavy ary saorana ny tompo. Délivré tanteraka tao anatin'ny keja maro samihafa. Ary rehefa nitondra tenin'Andriamanitra fanazavana moa le mpanompon'Andriamanitra ny vavaka ho an-jareo de hoe efa tany any razambe de mbola misy olona mampiasa an'le izy ary manao an'le izy, fa le izy de mety tapahana, mety afahana ny olona zay azo ao anatin'io. Ka raha misy olona fijoroana vavolombelona iny de takizay koa no amporisihako ny tsirairay avy hoe afaka afahana zany ny olona raha tratra amin'ny famisaviana. Mety miseho le tao anatin'iny tokantrano iny zao hoe ohatrany tsy tompony tena le raim-pianakaviana, fa mety miseho amin'ny endrika hafa koa le ozina mahatonga an'ireny zavatra rehetrarehetra reny, ozina de manaranaka tanteraka zay tratran'le izy. Zany mila le hoe vavaka fanafahana fa tena miasa Andriamanitra. Ary Jesosy koa de miasa mandraka ankehitriny, tsy mitsahatra ny heriny. Miteny izy de tanteraka de mandidy koa izy de ary ny zavatra rehetra. Tsisy zava-mahagaga zay tsy ain'Andriamanitra marina tokoa. Tena tsisy. Fa ny fitokisana ho azy
fandraisana ho azy tsara. Hoe za dia hitoky amin'ilay Andriamanitra aho. Fa izy tsy miova ho maly izay nio ary mandrakizay. Tsy miova ny heriny. Tsy miova ny fahefany. Takan'izay nanampiany Fanahy Masina n'iny ravavy iny. Asa ny Fanahy Masina daholo zany. Dia mampirisika aho. Mazotoa mihaino toriteny. Mazotoa mamaky baiboly. Mazotoa mivavaka. Fa fifandraisana amin'Andriamanitra ihany. Iny ihany ny fomba itenenany amintsika tsirairay avy. Arakaraka ny situation antsika. Fa izy dia tena mamonjy izy. Mamonjy ny Andriamanitsika. Tao anatin'izany koa dia ny nananjanaka le ravavy. Dia mbola nilazan'le olona ihany fa rehefa misy zavatra eny amin'ny vatanao ka ohatrany hoe tsy normal ny fisiny dia efa mailo. Mailo fa tsy mety avy amin'ny fahamisaviany zany. Aoka zany azoto mihitsy hoe anapaka, anao vavaka fanafahana, na iantso mpanompon'Andriamanitra rehefa na anantona mpanompon'Andriamanitra rehefa misy zavatra hitanao hoe tsy normal ny fiainanao. Mety hoe tsy mety mahazo asa mihitsy ianao. Mety hoe ao anatin'ny ankohonana dia tsy mety mahazo zaza mihitsy. Na hoe taizana aretina foana. De génération en génération. Endrika ozina daholo zany. Fa masahi. Indraindray mety menatra ihany tsika hoe resaka ohatr'izany ve no entiko eo anatrehan'ny mpanompon'Andriamanitra. Na ny fijoroana vavolombelona ary indraindray dia mety hamenatra tsika. Hoe ny tantarako ve dia ambarako amin'ny be sy maro. Nefa ratsy. Fa eo mihitsy ny anehoana ny voninahitran'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia manafaka. Andriamanitra dia mahay manasitrana. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Mba hanana ny hafa finoana koa. Tena raha ny lohahevitra tonga tamiko vao nahenao hoe hitory-teny dia nisy lohahevitra hafa koa fa tena ity resaka Fanahy Masina ity nitsindrin'Andriamanitra mafy tamiko mihitsiny. Kaoko tsika samy angataka ny herin'ny Fanahy Masina foana. Io no manohana tsika na vao maraina ary tsika ny fo hivavaka dia noho ny herin'ny Fanahy Masina ao anatintsika zany. Tsy herintsika tsony zany. Na ny fifoazantsika maraina hoe andeha kohaka indray aho. Dia mazotoa mivavaka dia manana relation tsara ampifamatory amin'Andriamanitra ny fiainanao. Aza mandeha rery-tsony mihitsy. Satria tsy ny zavatra hita no mifeno no milaza zavatra fa ny ara-panahy rehetrarehetra koa. Dia misy zavatra ny ara-panahy. Dia io no mahatonga ny Fanahy Masina mifona amin'ny fitenenana tsy azo tononona ho antsika. Amin'ny vavaka izay ataontsika. Satria be da be ny zavatra tsy haintsika. Amin'ny fiarovana antsika. Amin'ny andavanandrom-piainantsika. Tahaka ny apôstôly hoe tamin'ny andro Pentecoste raha nidina ny Fanahy Masina dia maro ny fahagagana. Nisy ny fitalanjonan'olona tamin'ny fahitana fa ahoana koa ary ny Galileanina mahay miteny tahaka ny mponina tany Jerosalema. Fahagagana manaraka amin'ny fiainanao rehefa tena feno ny Fanahy Masina ianao. Rehefa tena feno ny Fanahy Masina ianao dia fahagagana manaraka anao. Fitalanjonan'olona amin'ny fiainanao, amin'ny maha-kristiananao. Dia aoka samy ho feno ny Fanahy Masina. Aoka samy feno ny Fanahy Masina. Fa izy tena
mpanampy izy, manampy izy eo amin'le tsainao izy manampy, eo amin'le tsy vitanao izy manampy. Matokira havana misaotra tompo amin'izay afatra izay dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Aokontsika hivavaka amarana amin'ny fotoana indray. Andriamanitra misaotra anao tanteraka tompo aho, na nisy ary ny fisakatsakana maro isan-karazany tamin'ny fanaovana an'ity toriteny ity, dia fantatro fa teo ianao Andriamanitra, ianao ilay miadinay mampandresy anay ianao, ary ankasitrahanay feno fiasanao amin'ny fiainanay. Mombanay mandrakariva Andriamanitra, ahitsio izay diso rehetra amin'ny fiainanay, ary omeo anay ny fahalalana rehetra, atakaranay ny marina. Ianao Fanahy Masina nanolo-tsaina anay amin'ny zavatra rehetra. Ampio zahay, satria tsy mahay ninninona zahay raha tsy eo ianao, araka ny teninao hoe tsy amikerina mpatanjahana fa hafanahako rery ihany. Manaiky no tarihanao zay Fanahy Masina, manaiky ny idiranao amin'ny fiainanay zahay, manaiky ny esanao amin'ny fiainanay. Anehoany voninahitra ao zahay tompo aho, dia derainay mandrakizay ny anaranao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay mpanao fahagakana no anaovanay mivavakay. Misaotra indrindra Jesosy eo. Alleluia. Amen. Tahiny tompo daholo avako amin'ny manaraka indray. He